Misy andian'olona amin'izao fotoana izao izay tsy ao anatin'ny fikambanana ambalam-bahoaka kanefa dia mampiasa ny anarana ambalam-bahoaka tsy nazahoana alalana. Io no fanamariana nentin'ny avy amin'ny fikambanana raha niona tamin'ny mpampalala vaovao ity fikambanana ity ihany koa nefa dia nanamafy fa tsy miaradia amin'ny tolona izay tanterahany etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey izay misy amin'izao fotoana izao. Ny fikambanana ambalam-bahoaka izay tarihany Jules Randrianatoandro dia nitsangana ara-panjakana ary manana ny taratasy manamarina izany. Misy anefa amin'izao ireo mitonina avy amin'izany fikambanana izany. Iza moa ianao isaiteny amin'ny alana ambalam-bahoaka, isara ziry tia fatatsika ny taty ambalam-bahoaka. Iza no nitona an'io ambalam-bahoaka io katramizay katramizao ary mendro zoky fahefana. Fa aza miteniteny amin'ny anarany ambalam-bahoaka fa raha hiteny ianao dia tonoly ianao hoe sarany ny tiditeny tia dia hita ny crédibilité anao. Nilaza ny mpitondra teny sy ny mpandrindra ny fikambanana fa tsy mandray anjara amin'ny tonona izay misy eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey izy ireo. Ny association ambalam-bahoaka aloha tsy mandray anjara amin'ny fanonganam-panjakana eny amin'ny 13 Mey, mbola verina ihany. Ny ambalam-bahoaka izany dia légal foana. Nambarany fa mahafikambanana azy ireo no nahatonga azy naharay fanasana tamin'ny fanamariana ny androan'ny vaksiny farany teo ary ny fizarana ny vary ho an'ny fikambanana ambalam-bahoaka dia natao tamin'ny fomba mangarahara. Fikambanao aminay dia reny mpianakaviana daholo ny ao anatin'izany association ambalam-bahoaka izany ny ankabeazany dia invité teny zahay rehefa tonga teny zahay dia ay nisy variny zarena ho an'ny reny mpianakaviana dia nalainay ny anjaranay. Nambarany fa olona avy amin'ny faritra Iva fa tsy ambany tanàna koa no mandrafitra ny fikambanana ambalam-bahoaka.